Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahalimerahantsika rehefa koa malalatra trety alarobia fa 5 volana aogositra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Samoela voalohany toko faharoa, Samoela voalohany toko faharoa andininy fahadimy amby telopolo sy ny fahaenina amby telopolo, Samoela voalohany toko faharoa andininy fahadimy amby telopolo sy ny fahaenina amby telopolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy avy izany mofinaina izany. Ary izaho anangana mpisorona mahatoky aho izay anao araka ny antompoko sy atao-tsaiko. Ary izaho ampaharitra ny taranany ka handeha eo anatrehany vao hosotro mandrakizay izy. Ary ho avy izay sisa rehetra amin'ny taranakao ka hiankohako eo anatrehany, hangataka vola kely sy mofo iray ka hanao hoe masiny ianao mba tendreo isan'ny mpisorona aho mba ahazoko sombo mofo hohanina. Ray masonao, manomasinana amin'ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Fehitiny ity andininy fahadimy amby telopolo sy ny fahaenina amby telopolo ity manoloana ny fanompoana nataon'ny Ely mpisorona. Ely zany eto manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo amin'ny toko faharoa dia nasehon'ny bokin'ny Samoela fa tsy nahatoky izy. Tsy nahatoky tamin'ny lafiny hoe tsy voataizany tsara ny zanany, tsy voataizany tsara ny taranany, ary nahatonga fangatsiaha-po teo amin'ny zanak'Israely ny fahitana ny taranakely nietraketraka izy roa lahy zany Hofiny sy Finiasa izay nietraketraka tsy nanaja ilay antso ny ray aman-dreniny, tsy nanome voninahitra ny antso ny ray aman-dreniny, ary niteraka fahatezerana mihitsy tamin'Andriamanitra satria nanjary very asina ilay ministerina ilay fanompoan'ny Ely. Ary dia nanjary nisy akony koa zany teo amin'ny fanompoan'ny olonan'Andriamanitra satria nanjary niangatsika ny finoan'ny olona, nangatsika ny fitiavan'ny olona ny fanompoana. Dia asehon'ny bokin'ny Samoela zany fa tsy nahatoky Ely, tsy hoe ratsy fanahy ho azy akory Ely, fa tsy nahatoky izy ary niantraika teo amin'ny fanompoana izany toe-javatra izany. Inona ny tian'ny Samoela ho takatritsika raha amin'ny tantara ity tantara ity izy? Faly te hitantaran'ny Ely ve izy? Sa faly hitanisany hoe ny fahavoazana nahazo an'ny Hofiny sy Finiasa tsy izay loatra? Fa tian'ny Tompo ho takatritsika fa sari-piaro amin'ny antso izay niantson'ny Tompo antsika Andriamanitra. Sari-piaro amin'ny fahamasinana ny fanompoan'Andriamanitra. Sari-piaro amin'ny fahamasinana ny antso izay miantefa amintsika Andriamanitra. Tsy ny hoe fahatezeran'Andriamanitra kory ny zava-dehibe eo, fa tiany ho takatritsika fa lehibe dia lehibe ny antso ny andraikitra omeny ny Tompo antsika ka hitakiny fahamasinana, hitakiny fankatoavana, hitakiny fanajana. Ary asehony mihitsy ara fa fitahiana ho antsika ny antso. Tsy enta-mavesatra ho antsika akory ny antso, fa fitahiana ho antsika ny antso. Zay io andininy fahadimy amby telopolo io. Dia afaka raha mitenitsika hoe mpisorona eto dia tsinona ny andraikitra mpisorona moa fantatsika tsinona fa manelanelana ny olona amin'Andriamanitra. Manelanelana ny olona amin'Andriamanitra zany hoe alalan'ny olona amin'Andriamanitra ny mpisorona. Ny mpisorona no mitondra ny vavaky ny olona, ny mpisorona no mitondra ny fanirian'ny olona, ny mpisorona no mitondra ny enta-mavesatry ny olona eo amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra kosa no mitondra ny valim-bavaky ny olona eo amin'ny mpisorona mba hoentiny any amin'ny vahoaka, anelanelan'ny vahoaka
sy ny tompo zany sy Andriamanitra zany ny mpisorona. No zany dia hitakiana fahamasinana ny mpisorona satria manatona an'Andriamanitra izy, ary hitakiana fahendrena ny mpisorona satria manatona ny vahoaka izy. Io toetra anankiroa io tsy afa-misaraka mihitsy amin'ny mpisorona, endry eo anatrehan'ny vahoaka, masina eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy de mora loatra arak'izany ny nandrindra zany toetra anankiroa zany, ny hoe endry eo anatrehan'ny vahoaka zay tsy hita teo amin'ny ely, ary masina eo anatrehan'Andriamanitra. Ary dia izay toe-panahy zay tsy de mora loatra akory ny nanana azy. Ary satria tsy nanana an'izany toetra zany ny mpisorona, dia hoy ny tompo ny teny manao hoe hanangana mpisorona mahatoky ho ahy aho, izay hanao araka ny atao-poko sy atao-tsaiko. Ny havako ity andininy ity zany, inona no tiany bokin'ny Samuela ho takatritsika n'ity andininy ity? Anankiroa. Voalohany de zao, ny toetra mahatoky amin'ny asa nitson'ny tompo atsika, ny toetra mahatoky amin'ny asa omen'ny tompo tanterahantsika, de izy no manome zany. Izy manao hoe hanangana mpisorona mahatoky ho ahy aho. Andriamanitra nanapa-kevitra hanangana mpisorona mahatoky. Tsy ny mpisorona zany no ny teny manao hoe za mahatoky, fa Andriamanitra no nanapa-kevitra manao hoe za hanangana mpisorona mahatoky. Ary izay toetra iray afaka malala no tsy tokony ho adinoantsika mihitsy. Zay ny manery antsika hanana fanetretena eo anatrehan'ny asa fanompoana, satria ny toetra mahatoky de tsy avy amintsika akory fa avy amin'Andriamanitra rery ihany. Ary i Paoly de miteny an'io tsarotsika tsara ny tenin'ny Paoly tamin'ny janany tamin'ny Timoty tamin'ny Titosy, ny tenenana manao hoe misaotra ny Kristy Jesosy tompo aho, fa izy ny nanendry aho mahatoky amin'ny asa fanompoana. Zany hoe ilay toetra mahatoky dia ateraky ny fanendren'Andriamanitra, ateraky ny fanefen'Andriamanitra, ateraky ny fitezana ataon'Andriamanitra. Ary hoy Martin Luther raha miresaka an'io manao hoe ny fahasoavana ihany dia tsy misy fanazavana mihitsy mahatonga antsika ho mahatoky amin'ny asa fanompoana afa-tsy ny fahasoavan'Andriamanitra rery ihany. Paoly miteny an'io amin'ny Korinthiana 10:10 manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahatoy izao aho, mahatoy inona azy, mahatonga azy ho mahatoky. Revako sarobidy ary ny asa mahatoky, ny fiainana mahatoky. Iza moa zany zao ny mpisorona? Ny fiangonana. Iza moa ny mpisorona? Ny fiangonana. Araka ny tenin'ny Petera manao hoe fa ianareo dia fanaka voafidy, fanjakam-pisorona, zany hoe lay fiangonana eo no mpisorona satria tenan'ny Kristy izy. Ny fiangonana ny tenan'ny Kristy ety amin'izao tontolo zao. Kristy lay hanimpisorona sady sorona, tsy misy sorona intsony, tsy misy mpisorona intsony hoy ny epistily an'ny Hebreo ao aorianan'ny Kristy, fa Kristy ny mpisorona tanteraka indrindra satria izy no sady sorona no izy raha teo no mpisorona be. Saingy tenan'ny Kristy anefa ny fiangonana ety amin'izao tontolo zao de toy ny fanjakam-pisorona izy hoy Petera. No zany de zao ny fiangonana dia fikambanan'ireo olona zay efa toy ny mpisorona, ka afaka mitondra ny etaetany manokana amin'Andriamanitra, afaka manatona an'Andriamanitra, afaka miresaka amin'Andriamanitra ny tsirairay. Ary ny fiangonana koa dia afaka mitrotro am-bavaka intercesseur, afaka mitrotro am-bavaka ny firenena, ny fiarahamonina eo anatrehan'Andriamanitra, zay asan'ny mpisorona mihitsy raha ohatra ka zay ny jerena azy. Fa zao revako malala, iza ary mahatonga ny fiangonana ho mahatoky? Andriamanitra. Andriamanitra ny nanangana ny fiangonana, Jesosy ny nanangana ny fiangonana, ary Andriamanitra ny mahatonga ny fiangonana ho mahatoky amin'izany asa fanompoana zany. Ary dia eo amin'Andriamanitra no hanovozantsika toetra mahatoky. Be dia be ireo amin'ny soratra masiny, be dia be ireo mpanompon'Andriamanitra zay nantsoin'Andriamanitra fa tsy nahatoky.
Petera fatatsika ny tantara nandahany tompo intelo ary reo fanoarana be dehibe rasahan'i Jesoa hoe ndray maka nisy mpanompo nankinina taminy fikarakarana ny mpanompo namany de nikapoka azy izy nampijaly azy izy. Hitatsika koa ny fanoarana nyraisin'i Jesoa momba ny talenta 5 talenta 2 talenta 1 eo amin'ny Matetioka 10 nisy tsy nahatoky. Hitatsika ny fanoarana ny tantarain'i Jesoa momba ny tanim-boaloboka nisy mpanompo nametrahana nankinana ny tanim-boaloboka kanjo no alaino azo ny tompontsoa rehetra. Be dehibe reo fanoarana ahitana amin'ny soratra masina ny hoe sarotra ny toetra mahatoky, tsy mora ny fananana toetra mahatoky. Anaty riely areto dia nanan'izany toetra tsy mahatoky zany. Zany hoe mety hiainantsika mihitsy ny tiany Samuel ho takaritsika. Mety hiainantsika mihitsy ny toetra tsy mahatoky. Fa ahoana nataon'Andriamanitra mba hahatonga antsika hatoky? Izy mihitsy nanapa-kevitra, nanangana mpisorona, izy mihitsy nanapa-kevitra hanefa antsika ho mahatoky. De inona nataony aty amin'ny testamenta vaovao? Nomeny antsika ny zanany, ny zanany malalany, nomeny antsika de Jesoa mba hahatonga antsika hanana toetra mahatoky. Zany hoe nombona tao amin'ny hazo fijalian'i Jesoa mba hananantsika toetra mahatoky. Ka izay mitafy an'i Jesoa de manjary mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra. Nomeny Andriamanitra ny zanany ilay mahatoky, nahatoky hatramin'ny fahafatesana. Nomeny Andriamanitra tao amin'ny hazo fijaliana Jesoa ho faty tao amin'ny hazo fijaliana mba hombona amin'ny hazo fijaliana ny toetra tsy mahatoky tsika rehetra ary de hatafy antsika kosa indray lay toetra mahatoky Jesoa. Ka rehefa mijery antsika Andriamanitra dia tsy ilay mpanompo tsy mahatoky tsony no hita eo amintsika, fa lay mpanompo mahatoky de Jesoa. Lay zanak'Andriamanitra no hitan'Andriamanitra eo amintsika satria mitafy an'i Kristy itsika de Jesoa lay mahatoky no hita eo amintsika. De manjary mahatoky isika, de tena mahatoky antsika mihitsy Andriamanitra. Tahaka ny tenenin'i Paoly manao hoe efa nohamarinina inge ianareo e. Tsy hoe marina akory isika fa nohamarinina, tsy hoe tsara akory isika fa nohatsaraina, tsy hoe masina akory isika fa nohamasinina, tsy hoe mahatoky akory isika fa natao mahatoky isika noho ny amin'ny Kristy Jesoa. Raha vantany vao misaraka amin'ny Kristy isika de tsy mahatoky intsony. Ao am' Jesoa ihany no akatsika izay toetra mahatoky zay. Ny atao hoe mahatoky io de izao: mibanjina ny voninahitr'Andriamanitra, manao ny asan'Andriamanitra arak'izay tian'Andriamanitra hampanaovana azy, de mahatoky tsika izany. Tsy hoe tsara akory isika, tsy zay ny olana, fa izao mila manana an' Jesoa ve isika, fa rehefa manana ny tompo isika de mijery antsika Andriamanitra de ny zanany malalany no hitany. Le afaka malala meteza arandray an' Jesoa de ho mahatoky ianao. Meteza handray ny famelan-keloka ataon'i Jesoa de ho mahatoky ianao. Be dehibe ny zavatra tian'Andriamanitra ataonao ary Andriamanitra tsy manana fisalasalana mihitsy fa tena mahatoky antsika Andriamanitra. Rehefa raisina hampandray itsika de miteny ny tompony hoe mitsangana, mandehana, de mahatoky Andriamanitra. Tsy miteny manao Andriamanitra manao hoe iove zao de hahavita an'izany asa fanontolo zany. Andriamanitra tsy manao zany. Nandray firahan'Andriamanitra de Andriamanitra tsy miteny hoe za mahazo antoka fa tsy vitany mihitsy io. Tsy zany Andriamanitra. Ny devolo no manana zany toetra zany. Ny devolo no mampisalasala sy mampiditra fisalasalana ao anatintsika manao hoe ianao nga tian'Andriamanitra, ianao nga mahavita an'io, ianao tsy mahatoky, ianao tsy mendrika, ianao nge zao e. Ny devolo no manao an'izay satria mpiapanga izy. Fa Andriamanitra mifanohitra am'izay, Andriamanitra tena mahatoky antsika satria efa nomeny antsika ny zanany. De aoka isika ho toetra mahatoky. Fa ny faharoa zay aseho an'ity bokin'ny Samuely ity rehefa ko malala, tsy hoe avy amin'Andriamanitra ihany ny toetra mahatoky, fa ny faharoa de izao izy manao hoe hanao araka ny atao-poko sy atao-tsaiko. Zany hoe antsoin'Andriamanitra isika, Andriamanitra ny tompon'ny fiantsoana. De Andriamanitra manefa antsika, mitaiza antsika, mandrakotra antsika amin'ny ran'ny Kristy de manjary manana toetra mahatoky isika. Fa ny faharoa de izao: ataon'Andriamanitra ao am-pontsika, ataon'Andriamanitra fantatritsika ny ao an-tsainy sy ny ao am-pony.
ahoana no ahafantarantsika ny ao an-tsain'Andriamanitra sy ny ao am-pon'Andriamanitra? Raha olombelona tsotra fotsiny zao tsy afaka hahafantatra ny ao an-tsain'Andriamanitra, tsy afaka hahafantatra ny ao am-pon'Andriamanitra. Fa ahoana nataon'Andriamanitra mba hahatonga antsika na antsony de nitefeny de navelany heloka de meny an'i Jesosy de rakofany an'i Jesosy nitafy an'i Kristy ho Paoly. De ahoana no mbola tonga antsika indray hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, hahafantatra zay ao an-tsain'Andriamanitra, hahafantatra zay ao am-pon'Andriamanitra. Manazava ny Jaona ao amin'ny toko 4:20, toko 2:20, toko 5:20 manao hoe ho avy ny mpananatra, ilay parakleto, ho avy de hitoetra ao anatinareo izy ary ampahafantatra anareo zay zavatra nolazaiko taminareo ho Jesosy, ampahafantatra anareo ny sitrapon'Andriamanitra, izy de ho mpampianatra anareo, ho mpitady-dalana anareo, ho fahatanterahiny faminaniany Jeremia mpaminany manao hoe ho soratako ao am-pony ny lalako. Zany hoe raha Andriamanitra zany am'izay fotoan'izay tsy any ivelany tenantsika intsony fa ao am-pontsika, ao anatintsika. Jesosy de manazava an'izany hoe manomboka zao de zao lay Andriamanitra fanahy dia tsy any ivelany tenanareo fa ao anatinareo. Tsy andeha hitotototo hitady Andriamanitra any ananonany ianareo fa ao am-ponareo Andriamanitra, hitoetra ao anatinareo Andriamanitra. De tandremo sao misy hiteny aminareo manao hoe aty Kristy, ary Kristy, mihidy ao amin'ny efitrano ao izy, aza mandeha. Fa Jesosy aiza amin'ny alalan'ny fanahy masina ao am-ponareo. Ao am-pontsika Andriamanitra. Tsy mora nge ny nahatonga an'Andriamanitra tany ivelany ho tonga ato anatintsika. Tsy mora tamin'i Jesosy nahatonga an'izay. Ny tenany no maty tao amin'ny hazofijaliana. Ny tenany no ombona tamin'ny hazofijaliana mba hahatonga azy ho tafiditra tao anatin'ny fontsika eo. Lalandavitra ny diavin'i Jesosy vo nahatonga azy ho tafampitoetra tao anatin'ny fontsika. Fa tany am-boalohany i Andriamanitra tany ivelan'ny fiainantsika. Tsika ny testamenta taloha, Andriamanitra tany ivelan'ny tenantsika, any ivelan'ny fiainantsika, fa rehefa tonga kosa Jesosy de zao, lay fanekena vaovao de zao, tonga ato anatintsika izy, tonga ato am-pontsika izy. Ny hazo fijalian'i Kristy, ny kapoka nahazo azy, ny latsa nahazo azy, ny fahafatesany tao amin'ny hazo fijaliana, zany lalany zany ny diaviny mba hahatonga azy ho afaka monina tao am-pontsika tamy alalan'ny fanahy masina. Ary rehefa ao am-pontsika izy dia mitaizatsika miresaka amintsika, mampahafantatra antsika ny ao am-pon'Andriamanitra sy ny ao an-tsain'Andriamanitra. Tsy hoe Andriamanitra ihany zany ny ao am-pontsika, fa ao am-pon'Andriamanitra koa isika, raha zay ny azo ilazana azy. Zany afaka malala sarobidy amintsika ny fahatsiarovana hoe afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra isika satria Andriamanitra efa mitoetra ato anatintsika. Afaka malala enganiaro japanao fa enao lay tian'Andriamanitra, enao lay tsy foin'Andriamanitra, enao lay efa nofidin'Andriamanitra, neny ely efa vita, neny finy asa sy sofiny efa vita, tsy any ny olana Samoela fa mitantara aminao fotsiny izy manao hoe tandremo. Fa ny tiany andininy farany tenena de zao, enao lay natsangana, enao lay efa nataon'ny Tompo tamin'ny alalan'ny Kristy, enao lay efa nofidina, enao lay efa mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, de alao ely ary afaka malala. Tanterao tsara ny fanomponao. Efa tsy miafina aminao ny sitrapon'Andriamanitra. Efa no hamarininy ianao, efa no hamasininy ianao, efa ho am-ponao Andriamanitra. Andriamanitra tsy any ivelan'ny tenanao tadiavina, fa efa ao anatinao izy. Ny dikan'ny fiaraha-mivavaka ataontsika dia afahantsika maheno lay bitsik'Andriamanitra. Ny tsy tokony adoroana nge de zao hoe izao tontolo zao mitabataba ao am-pototsofontsika ao de tsy rehintsika lay feon'Andriamanitra ao anatintsika. Mitabataba n'izao tontolo zao, tsaroantsika tsara Jesosy raha ny teny tamin'ny tafidrivotra hoe mangina satria nikikika amin'ny mpianatra, ny fofofo ny rivotra, tsy naharenesan'ny olona ny mpianatra ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy le avako malala ny mampangina mitabataba n'izao tontolo zao de tsy rehintsika ny fanahy masina ao anatintsika, tsy eke manana an' Jesosy navela heloka mandray fanasan'ny Tompo ao am-pontsika nge Jesosy, fa tsy rehintsika
satria mahare mafy loatra ny tabataban'izao tontolo izao, tabataban'ny fantrana, ny tabataban'ny fahakalana, tabataban'ny fialonana, tabataban'ny fitiavatena, tabataban'ny fitsiriritana, tabataba isan-karazany zay ataon'izao tontolo izao ka tsy andrenisantsika ny bitiky ny fanahy masina. Fanahy masina tsy fanahy mpitabataba fa ny fanahy masina fanahy mibitsika, miteny mangina. Zay ny ilana ny fitokanam-bavaka, zay ny ilana ny fiaraha-mivavaka mba handrenisantsika ilay ao am-pon'Andriamanitra sy ilay ao an-tsain'Andriamanitra. Ravako malala, ny tompo ary efa nanendry anao ho mahatoky amin'ny asa fanompoana. Alao ery ara, mahereza mahatanjah fa tianao Jesoa ary efa nifidy anao izy. De aoka ianao ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Mifalia amin'izany asa fanompoana izany, fa fitahiana lehibe ho antsika izany asa fanompoana izany. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa ataonao tia ny asa fanompoana, maharitra amin'ny asa fanompoana zahay, tia ny asa fanompoana zahay, mitoetra amin'ny asa fanompoana zahay satria ianao no naparitra anay noho ny amin'ny Jesosy zanakao. Ary ataonao fantatray ny sitraponao mba tsy hahatonga anay ho mpanjenjena, fa nataonao fantatray ny sitraponao, ny fitiavanao noho ny herin'ny fanahinao masina mitoetra ty anatinay. De mamindrafo aminay Tompo amin'ity tontolo andro ty, taio zahay, meo herim-po, herim-panahy, fifaliana, hanompo anao amin'ny fitiavana, de meo anay ny fanetretena. Ataovy mahana fiainam-bavaka izahay, ary ataovy matsiaro fa efa no hamarinao, efa no hamasinao, ary tehirizinao. Da iny tokantrano tsirairay manaraka izao mofinainy izao, Tompo ataovy mahazo antoka ny fitiavanao, azaveranao izongozona, fa ataovy resy lahatra fa mitoetra ao anatiny ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina, de tario lalana ataovy mahatoky amin'ny asa fanompoana. Misaotra Jesoa. Amen.